dia faly miaraka aminareo any antokatrano andray ny tenako sy aina Rahelinoro manolotra ity vaovao atoandro 9 febroary 2024 ity manasa tompoko lasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany avy any dia ny vaovao ny maresaka avy any ivelany aloha no anomboantsika ity vaovao atoandro ity eritaona aty aorindra voalaza fa ny aina ny isan'ireo mpankafy na ny sanjatony pitia an'Andriamatoa Barack Obama eritaona nandraisany izany fitondrana tany États-Unis izany maly dia nisy zay nitanterahana tetsy amin'ny centre culturel américain nanaovana indrindra izay tombanezaka hoe mby aiza ny fitondran'Andriamatoa Barack Obama eritaona aty aorina nanangona izay vaovao izay ny namana fiandrenako sy ny aina Rakotomenjanahary. Ny politika ny États-Unis any Irak sy Afghanistan, ny politika ny Afrika, ny any Iran ary ny Asia toekarena, miombana tamin'ireo loha hevitra ireo nanaovana tombanezaka, najery todika ny fitantanany Barack Obama ny firenena Afrikana tao anatin'izay eritaona nitondrany izay. Vahiny ronina sainy raty iray fantatra fa roa tapitrisa mahery olona nanotrina Barack Obama tamin'izy nanao fianianana 20 janoary 2024 dia ny enany isanjaton'ireo mpankafy azy isan'izany ireo mpifidy tao Massachusetts izay nanao hetsika fanoherina ny filoha amerikana nandritra ny fankalazana tsingeritaona na filoha azy 20 janoary lasa teo. Mikasika ny fanatevenany Barack Obama ireo tafika amerikana any Afghanistan indray dia vola dia nahalin'ireo olona manoloana ny politika mpampandrosoana ataon'ny États-Unis aty Afrika. Fanontaniana napetraky ity chauffeur guide ity ary nambaran'ireo mpanao famelabelarana vahiny fa misy ezaka ataon'ny États-Unis amin'ny agoao fampandrosoana ny Afrika saingy misy anefa kritera na fepetra izay tokony ofen'ny Madagasikara. Naharitra ora ray sasany fampiresahana vantana avy eto Antananarivo nakany ivelany tsy aivina fa i Barack Obama candidat démocrate filoha 720 mitondra ny États-Unis taoriny eritaona nitondrany dia niova famindra izy nametraka politika sosialy ny filoha amerikana. Izay ny mikasika aniny fa eo amin'ny lafiny politika amin'ny ankapobeny tontolo politika eto Madagasikara dia fantatsika fa voatsela no teto amintsika Andriamatoa Jean Ping nitondra izay fomba entiny amahana ny olana eto Madagasikara amin'ny lafiny crise politika io tapitra raha teo ny fepitona izay nomeny ny vondrona afrikana ny groupe international de contact hijerena izay vahaolana eto Madagasikara izay efa nisy moa zany na tonga tany amin'ny jike ny fijery ny ankolafo ohatra ny zava-misy eto amintsika ny vahaolana arosiny andrasana kosa ny fiaviny ny filoha Andry Rajoelina izay mbola mivahiny moa zany any ivelany any andrasany fatongavana eto an-tanindrazana hitondrany kosa ny fijery amin'ny ankapobeny hoe inona no tena fomba mahomby entiny ankolafy Rajoelina ihany koa amahana izany crise politika efa eritaona izao no nisy teto amintsika izay. Eo amin'ny lafiny toetrandro dia fantatra amin'izao fotoana izao fa ratsy dia ratsy tokoa ny toetrandro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina mety misy indray ve ny ataontsika hoe andro ratsy manodidididina any amin'ny ranomasombe zanona kely marain'io ary dia niverina indray iny tsy tapitapy izany ny iraky ny vaovantsary any rehetrany moa dia efa mijery inona no mety fiatraikan'izay orana izay tsy tapitapy miverina eto amintsika izay. 7 febroary 2024 7 febroary 2024 itsingerina rampitsy tokoa ny daty nahazo ireo vahoaka ny tolona nitaky ny demokrasia sy ny 7 febroary 2024 dia isotra ny fanadihadiana ny efatra miantaona izay alefa ao anatin'ny vaovaontsary itsingerina
izay amerina amitsika izany ny zava-nisy marina nandritra izany 7 févroary 2024 izany fa ny androany aloha dia lazaintsika fa hoe avant propos na ataontsika préambule ihany izay zavatra mety hitantsika rampitso no alefa eto arao vetivety aza eritaona rampitso tokoa zao ny siny ny famonoana ireo vahoaka nitolona ho an'ny demokrasia sy ny fahafahana ny fampitovany ary nanaovana ireo hetsika hatramin'izay izay notarihana Andriamatoa Andry Rajoelina ny 7 févroary 2024 no daty nanendrena ihany koa ny maha-praiminisitra Andriamatoa Monja Roindefo ary vanim-potoana saika nametrahana azy indrindra teny amin'ny lapan'Ambotsirohitra efa fantatsika ny toy ny tantara rehefa niazo ny lapam-panjakana teny Ambotsirohitra ireo vahoaka marobe rehefa vaky ihany koa ny barazy tateorina dia nisy mony Tsangambato nentina nahatserovana ireo vahoaka lavo mahery ny 50 tamin'iny dia be eritaona ny 7 févroary 2024 iny fa izao atoandro zao dia manambahiny ihany koa ny vaovaon-tsary tsy izany fa ny mpanao gazety ny Kerson zay ijery iaraka amintsika andalina itondra ny fijeriny hoe inona tokoa no azo lesona azo tsoana